satria izahay ary mampahery ny tenana ihany koa satria dia izao indray no kanal nofidinan'ny tompo hitondra izany afatra izany androany ka inoko sy antenaiko fa ampaherenao ny teny izay hozaraina eto indrindra fa ny teny matsika moa dia ny hoe momba ny fandresena. Halleloia. Ka ao anatin'izay indrindra raha tsy misy ny ady dia tsy misy ny fandresena, raha tsy misy ny tolona dia tsy hivoaka mpandresy na oviana mihitsy isika. Tsika dia miady atao anatin'ny fandresena satria efa nibata famindresena isika tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ka mba hiazonana izay fandresena izay sisa no ady ataontsika amin'izao fotoana izao. Efa mpandresy ianao, miady ao anatin'ny fandresena ianao ary ho ady io dia tsy mitsahatra mandra-pialan'ny fivinainantsika satria arakaraka ny itiavan'Andriamanitra anao no akalany devoly anao. Ka ny adversaire-ntsika izay voalaza any amin'ny bokin'ny Efesiana 4:9 dia tsy miady amin'ny nofo mandray isika fa miady amin'ny fanahy ratsy ny principauté rehetra eny amin'ny habakabaka. Ka izay indrindra tompoko no iainantsika ny tenin'Andriamanitra foana mba hahafahantsika miazona izay fandresena izay. Ka tanteraka amintsika ilay voalaza amin'ny bokin'ny Exodus 14:14 hoe izaho hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Alohan'ny enosantsika ny vatsim-panahy dia andao arintsika hivavaka ao an-tenin'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay nomena fotoana sy fahefana indray andray ny teninao eto. Sokafo ny rotsim-pandrenesana rehetra, sokafo ny masom-panahynay, atakatra ny tena mambara Tompo, andray izany teny izany ampitoniana tokoa ary ahay amindray fa tsy mpihaino fotsiny ihany ary anatanteraka izay voalaza ihany koa. Tompo andray hery izahay, andray tanjatsaina, andray finoana ihany koa amin'ny finoana ny teninao. Ka sakafo amelombelona ny tenanay tokoa ny izany teninao izay hozaraina eto izany. Ka mivavaka aminao Tompo momba ny tenako izay irahanao hitondra ny teny. Ianao ani Jesosy eo no ametraka ny teny ao am-bavako ka tsy hiteny araka ny fahalalako aho fa hiteny araka ny révélation avy aminao fa nay masonao tsy hamela irery ianao amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. Amen. Ny fampiarezana izay hoentsika androany dia hijery ny parcours izay nirahany izay andalovan'ireo zanak'Israely tsika rehefa niala avy tany Ezipta izy ka nomen'Andriamanitra teny fampanantenana hoe ianareo dia soroko eto fa andeha omeko ny tany izay efa niananako tamin'ny razambenareo dia ny tany tondrajony sy tantely izany. Nandray izay teny fikasana izay izy ireo ary tana mahery no nanafahan'Andriamanitra azy ireo niala tamin'ny tany Ezipta teo ambany finagejana ny Farao kanefa tsy tonga dia hoe nisoron'Andriamanitra teo Ezipta izy ka tonga tany amin'ny promessin'Andriamanitra, tonga tany amin'ny tany Kanana ka io izy niadana be fa tao anatin'izay, tao anatin'ny 7 taona dia betsaka ny zavatra nidivany mafy. Betsaka ny zavatra nidivany mafy, nitolonany mafy mba hibatany an'izay fandresena izay, mba hibatany ny promesin'Andriamanitra izay teny fampanantenana ho azy ianareo hisitraka ny fahatsarako, hihinana ny matavy, hihinana ny fahatsarana rehetra ianareo fa tao anatin'izay raha havana dia nisy tolona maro tokoa ary izay no entina mampahery anao androany. Averina ihany eo tao anatin'ny 700 taona izy ireo dia andevy tamin'ny tany Ezipta ary indray andro amin'izay Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy hoe tsaroko ny promesiko sy niteneniko tamin'ny Abrahama ary entako ny fahorian'ireo zanak'Israely ireo fa izao hanafaka azy aho, hanala azy amin'izany aho. Tahaka izao hosenao koa taloha andevon'izao tontolo izao tsika tao anatin'ny fanagetsana tanteraka fa hoe Andriamanitra hoe hifidy ianao, hoentiko ianao andova ilay tany Kanana vaovao, hoentiko ianao mba hisitraka ny fahatsarako ka dia ao anatin'izany anefa tsy tonga dia hoe afaka zany satria efa nandray Jesosy Kristy mpamonjy ny fiainako dia mipetrapetraka amin'izay aho miandry ny fampiakarana fa misy ady aho, misy ezaka aho, misy tolona aho mba hafahana bata izay fandresena izay. Halleluia. Raha niala tany Ezipta izy ireo dia tsy nentin'Andriamanitra namaky ny tanànan'ny Filistiana izy. Fandraho Andriamanitra sy dia ketraka ny fon'olona raha vao mahita ny ady sady malaky tonga koa izy amin'izay. Fa inona nataon'Andriamanitra azy ireo? Nentiny tany Ezipta izy. Aiza fa tany henefitra. Ary tany dia tena hoe tolona be ny tany. Tsy nisy fahavalo tany fa ny tenan'izy ireo no mbola vorain'Andriamanitra izany hoe niady tamin'ny nofony. Izay no nasan'Andriamanitra azy. Ary Andriamanitra dia niteny mihitsy hoe
netiko tany anefitra ianao mba hofofoniko mafofoniko vadiko na hitrina mba hobrizen'Andriamanitra zany ilay momba ny tenany ilay ambopony mba tena hoe hisepare amin'ny passé tanteraka izy sy vonona hiatrika ny fiainam-baovao indray mba hanana finoana petsaka ny zavatra ny sepase tany an-tany anefitra tany nandritra ny 9 taona ary misy mihitsy aza ny ripaka ny akabetsahany de tsy tafiditra tany tany Kanana zay voalaza fa henonay tsy mahery izy ireo lehilahy akoatra ny zaza mambevavy fa Josefa sy Kaleba ihany no tafiditra tany tany Kanana satria tsy nahavita ilay etape izay napetrak'Andriamanitra vao nahita ny zavatra nataon'Andriamanitra tany izy ireo dia lasa niematra tsy nahazo ilay fandresena satria tsy nazaka ny fisedrana tsy navita na andany tena fa ny ten'Andriamanitra any amin'ny Luka toko fa 12:7 de raha tsy mafoy ny zavatra rehetra hozy ianareo de tsy afaka atao hoe mpianatra raha tsy mafoy ny passé tsika isika raha tsy mafoy ny lasantsika isika de tsy azo atao hoe mpianatra ka reo zanak'Israely reo de mbola natsiaritsiary ny tanany Egypte natsiaritsiary ny concombre natsiaritsiary ny tongolo satria niadana be reny izy ireny tany an-tany anefitra tany izay le matsiaritsiary ny lasa ka ny brizen'Andriamanitra mihitsy izy tany amin'ny tany anefitra ka rehefa tsy tafavoaka tamin'izay izy dia tsy mpandresy izy fa resy tsy mpandresy izy fa resy tao anatin'izay anefa dia vakitsika ny ato anatin'ny bokyny Josoa toko 12 ijerevana ireo firenena izay ny hoe obstacle teo anoloan'izy ireo tsy maintsy ny affronteny izay tsy maintsy ny affronteny tsisy déviation mihitsy hiematra aloha nanao an'izao fa tsy maintsy ny affronteny mba hahafahany miditra amin'ny tany Kanana ary ohatran'iny koa ny eo fiainantsika misy zavatra tsy maintsy hatrehanao misy problema tsy maintsy hatrehanao tsy afaka teneranao zany tsy vita hijery an'io tsy hanao an'io fa na ianao miematra ka ho faty na ianao mandroso andrahoana ny teny fikazana hijery manokana ny amin'ireo zanak'Israely isika ato amin'ny Josoa toko 12 no andraisitsika ny vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy ary izao no mpanjaka ny tany izay resin'ny zanak'Israely ka lasa ny tany andafiny atsinanan'ny Jordana hatramin'ny Losandriaka Arnona ka hatrany amin'ny tendrombohitra Armona sy ny ilany atsinanan'ny tany Ay Siona mpanjaka ny Amorita izay nonona tany Esbona ka nanjaka hatrany Oreera eo amin'ny moron'ny Losandriaka ary nona ka hatreo afovoan'ny Loasa sy ny atsasaky ny Geliada dia hatramin'ny Losandriaka Jaboka faritanin'ny taranaka Amona ary ilany atsinanan'ny tany Ay hatramin'ny ranomasina Kenerota ka hatramin'ny ranomasina any amin'ny tany Ay dia ny ranomasina amin'ny lalana makany Betisymota ary hatramin'ny tany Etsimo eo ambodin'ny Piska ary azony koa ny tany Oga mpanjakan'ny Basana isan'ny Refaita sisa izay mitoetra tany Astrata sy ny Andre sy nanjaka tany tendrombohitra Hermona sy ny tany Saleka ary ny tany Basana rehetra hatramin'ny faritanin'ny Gesorita. Halleluja. Sy ny Makatita sy ny atsasaky ny Geliada faritanin'ny Siona mpanjakan'ny Esbona Mosesy mpanampony Jehovah sy ny zanak'Israely no nandresy ireo ary ny tany nomeny Mosesy ny mpanampony Jehovah olovany Robenita sy ny Gatita ary ny atsasaky ny firenenan'ny Manase. Halleluja. Eo indrindra alohantsika izao araka ny voalazako teo hoe raha nasoron'Andriamanitra tany amin'ny tany fanandevozany izy ireo tsy tonga dia napetrany tamin'ny promesiny hoe ity ny fampanantenana izay omeko anareo fa nisy firenena maro tao ny divany mba hahafahany mbola tsy tonga izy mbola tsy tonga izy kanefa niady raha ny abandonina izy raha vao nahita ireo firenena taranaka Sionareo raha ny taranaka ny Amorita reo raha ny abandonina izy no tsy resitsika rehefa aleotsika hiematra fa Jesosy nge tsy niteny tamintsika mihitsy mila miady zany koa ny ato fa nampanotorinanay de hoe mandiha lalana volamena de mahazo an'izao rehetra zao fa tsy tanatiny mihitsy zany mbola mila miady mbola mila mifadianana mbola mila manao an'izao tsy tao anatin'ny contrat zany fa tsy zany nitorina taminay fa aleo ihany miverina amin'ny fiainan'izao tontolo zao zay no mahatonga ny fiverenan-dalana satria ny olona tsy te hi-affronter an'ilay problema fa io koa moa zany dia
arakaraka ny mpitoroteny ihany koa ka izay mihitsy ny mahatonga antsika hoe tsara ny mihaino an'ireny fijoroana vavolombelona ireny fa ny fijoroana vavolombelona dia fitoriana mivantana hoe niady ny parcours izay nandanan'iny olona iny ka nampivoaka mpandresy azy dia mampisontra ny finoany olona anankiray ihany koa hoe ay very izy nandalo an'izany raha mandalo an'izany izy ka ilay Andriamanitra izay nanafaka azy tamin'izany dia hanafaka ihany koa. Halleloia. Tsy mora izany, tsy mora tamin'ireo zanak'Israely izay hoe olombitsy tokoa ny affronter ny mpanjakan'ny Siona sy ireo mpanjakany Ogareo, ny mpanjakany Amorita izany sy ny mpanjakany Basana. Izay tena hoe firenena matanjaka tokoa, firenena lehibe tokoa, ary ny fandresena izay nentiny tamin'ireo dia nahatonga ny lazany ao papa hoe nandositra avokoa ny nangororo avokoa ny firenena hafa izany raha vao nandre hoe nandresy ny firenena Amorita ve izy, nandresy ny firenena ny Basana ve izy, ireo tena matanjaka ireo nefa ireo lavina, dia ahoantsika manoloana an'izany. Araka ny voalazako teo ny fijoroana vavolombelona dia tena mampahery ny hafa ireny, mampahery ny hafa ireny. Ilay tanan'Andriamanitra nanafaka anao dia hanafaka ny hafa ihany koa. Ka izay mihitsy ny ahafahantsika mitondra olona atao mitombo hoe izaho andao hanaraka ny Andriamanitra izay vavahako, fa ny Andriamanitra izay vavahako dia nanafaka ahy tamin'izao sy izao. Amino aho fa manana projet ho anao ihany koa izy. Halleloia. Halleloia. Lavitra ny lalana nandalovan'ireo zanak'Israely ireo vao tonga tamin'ny tany izany Kanana izany izy ireo. Fesantsika ny fakiteny amin'ny andininy fahafito, andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ia, no resitsika amin'ny fahasivy indray e. Aiza moa tsika teo azafady indrindra. Ny amin'ny tany avona sy ny amin'ny tany lemaka, amorontsiraka sy ny amin'ny tany ay, ary amin'ny tany ambodiny tendrombohitra sy any an'efitra, ary amin'ny tany atsimo dia any amin'ny Hitita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Berezita sy ny Avita ary ny Jebosita. Ny mpanjakan'ny Jeriko iray, ny mpanjakan'ny Ai izay eo anilan'ny Betela iray, ny mpanjakan'ny Jerosalema iray, ny mpanjakan'ny Hebrona iray, ny mpanjakan'ny Jarmota iray, ny mpanjakan'ny Lakisy iray, ny mpanjakan'ny Eglona iray, ny mpanjakan'ny Gasera iray, ny mpanjakan'ny Debira iray, ny mpanjakan'ny Gadera iray, ny mpanjakan'ny Oroma izay any amin'ny mpanjakan'ny Arada iray, ny mpanjakan'ny Libina iray, ny mpanjakan'ny Adolama iray, ny mpanjakan'ny Makeda iray, ny mpanjakan'ny Betela iray, ny mpanjakan'ny Tapoa iray, ny mpanjakan'ny Efera iray, ny mpanjakan'ny Afeka iray, ny mpanjakan'ny Lasora iray, ary ny mpanjakan'ny Madona iray, ny mpanjakan'ny Azora iray, ny mpanjakan'ny Simrona Mirona iray, ny mpanjakan'ny Askasfa iray, ny mpanjakan'ny Tanaka iray, ny mpanjakan'ny Megdo iray, ny mpanjakan'ny Karmela iray, ny mpanjakan'ny Dora amin'ny avoanan'ny Dora iray, ny mpanjakan'ny Firenitsamiava Gelgala iray, ny mpanjakan'ny Tiriza iray ka amin'ny 10 nisan'ny mpanjaka rehetra. Halleloia. Nisahirana mihitsy Andriamanitra nanonona izany firenena izany teo amintsika. Raika amin'ny 10 nisan'ny firenena izay babon'ny Josoa. Izany hoe Josoa dia mbola nandresy firenena maro ny ankoatran'ny Mosesy. Satria rehefa maty Mosesy dia niteny tamin'i Mosesy Andriamanitra hoe tsofrano Josoa fa izy nitondra an'ireo zanak'Israely ireo hiakatra ny tany Kanana izay tany nampanantenako anareo. Tsy zavatra moramora ny teo rahavavy, tsy zavatra moramora ny teo ranata, tsy zavatra vitan'ny ranomasy teo ranata, fa tena nitsangana niady izy ireo, tena hoe nitombo an-da. Raha hijery an'izany hoe ny fomba izay nandringanana nandravana ny mandan'i Jeriko zany isika, dia hoy izy ianao hoe raha zaho hoe mba vitako zany ilay mandan'i Jeriko izay voalaza fa raha vao nandre nilaza ny hoe tsy maintsy mandalo eto indray hono zanak'Israely dia ahoana ity, fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny ny orooro ny Jeriko ray manontolo ka nanamafy ny fiarovana tamin'izy ireo. Kanefa rehefa niditra atrehitr'Andriamanitra dia tao anatiny ny fankatoavana ny teny ny stratezia napetraka n'Andriamanitra hoe ianareo tsy miady, tsy manina fa hodikodiny fotsiny ny manda, fa
anatin'ny fotoana dia irodana io. Haleloia. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no nibatany izy ireo ny fandresena tao amin'ny atin'ny ady maro izay natrehany, dia tsy ny amaroan'ny miaramilany, tsy ny amin'ny fahaizan'ny miady, tsy fitaovam-piadiana manara-penitra no nandreseny an'izany firenena maro izany, fa zavatra tokana fotsiny ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fiarahana tamin'Andriamanitra. Andriamanitra dia nanafatra ny Josoa voalohany indrindra anomeny ositra azy izy aniraka azy dia hoy izy amin'ny Josoa toko voalohany dao vaky itsika izay teny izay amin'ny anaran'i Jesosy. 9:7 no raisitsika Josoa toko voalohany 9:7. Ary ny tany rehetra izay hodiavy ny faladianao dia efa nomeko anareo araka ny voalazako tamin'i Mosesy hatrany amin'ny efitra sy ny Libanona iry amin'ny efitra ony lehibe dieny any amin'ny Eufrata, ny tany izay any amin'ny Tita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsy hisy olona ajany eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako an'i Mosesy no ombako anao koa, tsy handao anao na hafoy anao aho. Haleloia. Izay no hery nampitombo ny finoana tao amin'ny Josoa izay miaramila komandany tafika nitondra nyreto miaramila reto hoe fantany fa Andriamanitra nanome teny fikasana izy tsy handao anao fa ombo anao mandrakariva aho. Haleloia. Haleloia. Mahireza sy matanjaha fa ianao no ampandova ity firenena ity tany, ny tany izay nianako tamin'ny razany omeny azy. Mahireza sy matanjaha. Andriamanitra tsy miteny matoritory mialasa fotsiny, fa koa izy mahireza sy matanjaha satria fantatra Andriamanitra fa misy ady aho, misy gera tsy maintsy afoana teny izy ireo. Jesosy dia niteny mihitsy amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, kanefa aza matahotra fa efa nandresy izao tontolo izao. Tsy niteny Jesosy fa netiko avokoa ny ady rehetra fa nareo dia matoritory fotsiny dia miandry fotoana ampiakarako anareo. Misy ady aho. Averiko ihany ilay voalazako teny ambony, arakaraka ny fitiavan'Andriamanitra anao no akalany devoly anao. Haleloia. Tsarovy tsara ny nanaovany an'i Joba. Namparikoriko azy nijery ny fahombiazan'i Joba ka dia tena hoe niaraseny mihitsy ny fananany ny fiainanan'i Joba ray manontolo. Fa izao ny tsarovy. Andriamanitra dia afaka azafady ny devoly dia afaka manatara ny valim-bavaka antsika. Ny devoly dia afaka manatara, afaka mamely antsika. Fa izao misy fetrany ihany azy. Misy fetrany ihany azy. Afaka manao izany izy eny. Avelan'Andriamanitra miseho izany. Fa izao Andriamanitra ihany koa dia efa niteny tsy mampitondra izay tsy zakaka anareo. Ka okena ho atoky tahaka ny Josoa izay natoky tamin'Andriamanitra izay nanome teny fikasany azy. Ary mbola niteny koa Andriamanitra amin'ny andininy fahavalo hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro manalina hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia ho lavorary ny lalanao no sady ambinina. Tsy efa nandidy anao va aho, koa mahireza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Haleloia. Androany Andriamanitra dia hiteny amin'ny Josoa rehetra ato, ianao ry Josoa, aza vela hialam-bavanao ity boky ny lalàna ity baiboly ity, saintsaino andro manalina ny tenin'Andriamanitra, fantaro ny tenin'Andriamanitra, andehananao araka ny sitrapony, fa izy dia efa niteny raha makatoa ny teniko ianareo dia hiady ho adinareo aho, ho fahavalonareo aho. Haleloia. Ka izay no fitaovam-piadiana mahery vaika nandringana ny Josoa ny fiangonana 1:30 ireo. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fisaintsainana ny tenin'Andriamanitra, ny famakiana baiboly misy amintsika. Tsy malala ny toko sy andininy ao amin'ny baiboly akory, tsy malala hoe inona moa voatoratra amin'ny testamenta taloha na ny fandaharan'ireo aza hoe inona, tsy fantatsika akory nefa tsika dia milaza zanak'Andriamanitra. Tsarovy tsara fa raha ianao izay efa nitsangana fahavalo ny devoly, tsy malala ny fitaovam-piadiana melezana azy, dia tena hoe mamono tena ianao. Mamono tena ianao. Satria dia ohatran'ny mi-expose ny tenanao anatrehan'ny devoly. Devoly ity dia ataovy aminao izay tianao atao. Satria tsy mandray an'ilay fitaovam-piadiana entinao manohitra anazy. Petera dia nanafatra. Eny fa devoly fahavalonareo dia miriro tahaka ny liona noana mitady izay rapany toero izy.
karaha kristianina ianao tsy tia mivavaka, tsy tia mamaky baiboly, tsy tia misaintsaina ny ten'Andriamanitra, tsarovy tsara fa efa resy ianao zay, efa nandratra ny tenanao ianao zay, efa nanolotra ny tenanao sy ny akonanao eo anatrehany devoly ianao zay. Fa raha kristianina ianao, ny tongotra ray amin'izao tontolo zao, ny tongotra ray atao amin'ny tombo sababaka, ianao dia lasimbatra ho an'ny devoly, satria ny devoly tsy faly aminao tsy faly aminao izy. Efa hatramin'ny voalohany izy ny tsy tian'Andriamanitra ary tsy tiany devokoa izay rehetra manaiky an'Andriamanitra. Fa izao tsy maintsy mibata fandresena ianao raha tena mifikitra amin'Andriamanitra tokoa. Avoiziny lalan-dratra, miaina amin'ny fahamasinana, manolora tena complètement an'Andriamanitra. Aoka ianao ambany fiarovana, aoka mba tena ho tafianao ilay fitaovam-piadiana rehetra izay voalaza any amin'ny Efesianina 4:9, fa izay mialika eo ambany fiarovan'Andriamanitra, eo ambany fiarovan'ilay tsy toa, izay ihany no alabry, izay ihany no tsara fiarovana. Halleloia. Tsy manana inona omenantsika izao tontolo izao, fa na ny saoriny aza ny fiafarany izy dia voalaza amin'ny baiboly ho ringana izao tontolo izao, ho ringana avalona tahaka ny famalona-damba. Ibata fandresena ianao, andova ny tany Kanana ianao, hiditra amin'ny promesin'Andriamanitra ianao. Fa izao miady aloha tsika izao, ka mahireza sy matandray ianao ny tombo, fa tsy hamela anao irery izy. Halleloia. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Vavaksika, tompo misaotra anao any amin'izany teninao izany, fa ianao dia tsy andao anay tokoa, ary tsy mba mela anay ady rery. Mitsatsehatra amin'ny adinay ianao, fa ny zavatra andrasanao fotsiny dia ny anolorana ianao izany ady izany, ny anolorana ianao izany ady izany, fa ho ianao makanesa ty amiko izay masa fatratra, izay mavesatretina, fa any aminao rery ny anao ataona fitsarana. Jesosy misaotra ny amin'ny teny fikasana rehetra, misaotra fa tsy irery tokoa izahay, fa ny enta mavesatray dia efa nentinao avokoa izany, ka ny fandresena dia azonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany. Misaotra raha io. Amen. Efatin'Andriamanitra usabatanao, efatin'Andriamanitra ulafatanao, efatin'Andriamanitra iakatanao, efatin'Andriamanitra iadanao, efatin'Andriamanitra usabatanao, efatin'Andriamanitra ulafatanao, efatin'Andriamanitra iakatanao, fapanesanao. Now